Zahay reto mijoro reto a dia lehibe district administrateur civil eo anatrihan'ny raharam-pirenena eo anatrihan'ny zava-misy amin'izao fotoana amin'ny maha administrateur civil anay sy amin'ny maha représentant de l'état anay dia tsy mety ny sainay tsy mandry ny eritreritray ratsy anao an'izao fanambarana izao ka izao no zavatra tiana hiambara tatoato araka nefa mivoaka tamin'ny ana manjery reny dia misy miaya hoe misy tsindry tokoa ve mahazo an'reto lehibe district reto, misy baiko hafahafa tokoa ve miantra amin'reto lehibe district reto, ka izay no natonga anay tsy nandry ny sainay, tsy mandry ny eritreritray tsy mahita tory zahay raha tsy miresaka aloha ny zavatra marina sy tena misy. Zay zany dia manamafy fa tena misy zay baiko ampandresena candidat anankiray tena misy ny baiko anetsehanay ny olona mba mififezanay chef d'arrondissement, chef de fokotany mba anao zavatra ampandresenany zany candidat anankiray zany. Ka zay sarotiny amin'ny safidim-bahoaka, sarotiny zay no fahamarinana. Zay no masolo tena mpanjakana anay, mila manaja zany hoe neutralité de l'administration zany izay ka tsy mety ny sainay raha tsy denosena le zavatra tena misy. Zany hoe ny ataonay fijoroana vavolombelona zany fa tena misy le baiko ary tsy ekeny ny eritreritray. Zay fa mbola anampy moa ny namako zay ya manamafy an'izay teny naman'izay tsy olona angamba ny resaka fa nahazo tokoa zay an'ilay tsindry zany ambony nomena vola mampandanina ny candidat numéro 13 fa mba ho fanajanay ny neutralité de l'administration ary ho fanajana ny safidim-bahoaka zay fantatritsika fa masina dia masina tokoa ary hitatsika ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao hoe tena tsy maintsy tandrovana ohatry ny anak'Andriamaso zay fanajana ny safidim-bahoaka zay dia tsy nanao ninona zahay fa tena nanaja atsakany sy andavany ary mametoky anareo vahoaka fa vitanay atsakany sy andavany ny adity zay apetraky ny firenena ho anay dia tsy ninona moa zay fa anatanterahana amin'ny fomba madio sy mangarahara ary tena moahana ny safidim-bahoaka tena izy. aso amin'ity fireneny ity dia mbola misy mpitondra fanjakana tahaka anay zao, izay mbola tejoro amin'ny fahamarinana indrindra amin'ny mahatanora-nay nitenenanay an'izany satria ny kaleranay ato anatin'ity lasa-panjakana ity raha zao taonanay zao dia mbola ho lava. Zay ny joronay amin'ny fahamarinana efa voniny zay fantatray moa fa manahirana ny zava-misy sahala amin'izao kanefa kosa ho araka nambaram-piram-piadoana tsy mandry ny saina sy ny eritreritra raha toa ka mbola resaka vola, resaka tsindry foana, resaka baiko mandeha mirona makany amin'ny tsy tokony izy no tanterahana eto Madagasikara. Zay ngamba fa tsy dia misy fanampiny ary tsy afaka dia mamaly fanontaniana aloha satria mbola ao anatin'ny asa zao fa dia mahazo matoky aloha mivoaka malagasy fa izahay dia anaja zany neutralité zany ary anao zay tratry ny herinay rehetra ampandry falemana ny fifidianana zay atao rabitsy misaotra tompoko.